Miarabantsika tsirairay avindray amin'ity lady maraina fa 9 volana jiona ity. Sotran'Andriamanitra isika fa mbola nomeny izao maraina izao indray ahafahana mandray ny teniny. Alohan'ny hidirantsika ny mofonenan'io dia hivavaka isika. Tomban'Andriamanitra eo mbola vempisaoranao izahay noho ny amin'ny fitantananao anay. Misaotra indrindra raha eo satria miahy ny fiainanay tsirairay avy ianao ary ty maraina dia tianay manokana ny manankina izany eo am-pelantananao. Ary ihany koa mba azahoanay hery hoentinay miatrika ny tontolo andro, hoentinay miatrika ny herinandro mihitsy aza. Mitenena raha eo fa voninkaino anao izahay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofonenantsika androany dia manao hoe aoka tsy hanara-baraka azy amin'ny fandekanan'ny fitsipika marina. Araina amin'ny ohabolana toko 1:7 manao hoe toy izany no hiafaran'izay rehetra fatrapila harena fa hipoaka ny ain'izay fatrapila azy izany. Amen. Nomena asa ny olona tsirairay, samy manatoerana ao amin'ny drafitra mandrakizay ny lanitra tokoa ny tsirairay. Madio, mangatsakatsaka sy manana tomabidy lehibe ny fahamarinana ary tokony ampiasaina ao amin'ny fanorenany toetra. Ireo izay manana ny fahamarinana sy manana fitiavana izay eo am-pony dia handao ny fandavan-tena rehetra ilaina mba hahatonga an'izany fahamarinana izany hanana ny toerana voalohany eo amin'ny zavatra rehetra. Misy ireo manakolazaina betsaka ao am-piangonana mikasika ny fivavahana kristianina, nefa tokony hitandrina mandrakariva isika eo anatrihan'izy ireny satria manilika ny tenin'Andriamanitra izy eo amin'ny raharam-barotra ataony. Tsy eo anilan'Andriamanitra rehefa ny fivarotana sy ny fifidianana no resahany. Eo amin'ny faritany ny fahavalo ary mambabo ny fony. Atolo nosorona eo amin'ny altaran'ny fieremana ny firalaina kristiana sy ny fitiavana. Voafafa ao am-pony ny momba an'Andriamanitra sy ny lanitra ary ny lalàn'i Jehovah sy ny fitsipiny izay averimberiny matetika. Mivarotra ny fanahany azahoany tombony tsy ara-dalàna izy. Matevina loatra ny voaly manarona ny masiny satria mahita afa-tsy tombony azo amin'ny osoka izy. Voaisitra tsy ao am-pony ny fahamasinana sy ny fahamarinan'Andriamanitra. Move ny vahoakan'Andriamanitra andahan'izany hery miasa mangina manimby izany. Atolotra izy ireo an'Andriamanitra ve ny fony? Move izy ireo aneo famindram-po amin'ny namany. Move azony isika izay kristiana mpanara-dia ny Kristy an-tsaina fa tsy azontsika atao ny miala amin'ny fahamarinana eo amin'ny famparahana amin'ny namana ary tsarotsika ve fa mahafoy an'Andriamanitra tokoa isika rehefa mandika ny fahamarinana na koa miala amin'ny fahitsiana. Tsy hitondra soa ho anao naoviana izay rehetra manala baraka an'Andriamanitra, izay manantena ny ahomby amin'ny fandekanan'ireo fitsivoka mandrakizay ny fahamarinana dia miaro ho an'ny tena ny vokatra izay tsy azo hojenjaina. Mametraka ny tenany eo amin'ny laharan'ny fahavalo izy ireo ary miantso faharavana ho an'ny tenany. Mety misy fotoana atao aretan'ny fahombiazana saingy tsy mba isan'ny ankonan'Andriamanitra na ovinanana tokoa izy satria efa niala tamin'ny fitsipik'Andriamanitra. Izany no anitanana antsika mandrakariva mba tsy hisatra batarerana isika no hanana toetra maha-kristianina fa isanandro dia tokony handeha eo ambany fanetretena mandrakariva. Amen. Ianay tsara indrindra an-danitra mbola misaotra anao izahay ny amin'izany teninao izany. Ampianaro izahay Tompo mba hanana hitsim-po marina ary mangataka ny fanahinao masina mba hanilo-tsainanay mandrakariva. Anaitra anay raha variana izahay ary ankahery anay hitandro an'ireo fitsipika izay nomenao anay. Tonoina sy angatany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Salam
a